Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmeravantsika rehefa malalatra satria dia alakamisy fa 7 ny volana martsa ity. Ny valaotro mofinainantsika anio dia ny boky Mika Paminany. Mika toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Mika toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra aminaran'i Jesosy. Ary hoy izaho, masiny ianareo miainory lolon'i Jakoba, sy ianareo mpanapaka ny taranak'Israely, tsy anjara raharahanareo va ny alalany rariny, tsy ianareo izay mankahala ny tsara ka tia ny ratsy, izay manendaka ny hoditry ny olona sy ny nofony amin'ny taolany. Eny ianareo izay homana ny nofon'ny olo kokoa, sady manendaka ny hodiny ary mamakivaky ny taolany. Eny nitetika azy toy ny atao ambilany izy, ary toy ny hena ao anatin'ny fandrahoan-kena. Amin'izany dia hitaraina amin'i Jehovah izy, nefa tsy ho henoiny. Hanafina notavany aminy amin'izany andro izany izy, araka ny faharatsiany nataon'ireo. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Faminaniny Mika ry havana no voalahatra izay homofinainantsika amin'ity alakamisy ity. Mika Paminany izay naminany ny iavian'ilay Mesia. Mika izay naminany ny iavian'ny mpamonjy, ny iavian'Andriamanitra hamonjy izao rehetra izao. Saingy melon'ny Mika toko 5 ilaza ny fahaterahan'ny Mesia dia miseho aloha ny Mika toko 2, toko 7 izay maneho ny faharatsian'ny olona, maneho ny fialan'ny olona tamin'Andriamanitra. Ity Mika toko 7 ity dia miresaka ny fialan'ny mpitondra ny fiarahamonina tamin'Andriamanitra sy ny fialan'ny fiangon'ny mpanompon'Andriamanitra, ny mpaminany tamin'Andriamanitra. Ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra zalazaina teo dia miresaka ny toetra tsy mendrika nataon'ireo mpitondra ka mahatezitra an'Andriamanitra. Hoy ny filazan'ny Mika azy manao hoe ny mpitondra na ianareo mpanapaka ny Israely, zany hoe ny mpitondra mihitsy zany. Mpanapaka ny Israely dia olona tokony halalany rariny, tokony halalany hitsiny. Kanefa ireo mpanapaka ny Israely ireo no zary fitaovana herim-pamoretana mampijaly ny taranak'Israely. Dia ny taranak'Israely izay io teneniny io hoe mijaly mangiry firy, izy manao hoe ny nofony nareo no manendaka ny hoditry ny olona, manendaka ny hoditry ny olona sy ny nofony amin'ny taolana. Rehefa mafy loatra ny asa dia mitsovaka mihitsy ny nofon'ny olona, tsy hoe ny hoditra ihany no mitsovaka, fa rehefa mafy loatra ny asa, ny tanin'andro, ny herin'ny hafanana, ny asa vatana dia miatraika amin'ny nofo zany. Mety hitsovaka mihitsy ny nofo, mahiny ny nofo, makina ny nofo. Dia hoy ny faminaniny Mika zany teny amin'ireo mpanapaka ireo hoe zany ny ataonareo amin'ny taranak'Israely. Tsy vitan'izany ozy fa izao tsy vakivakianareo mihitsy ny taolany, vakivakianareo mihitsy ny taolany. Tsy vitany hoe esorina ny hodiny, esorina ny nofony, fa vakivakiana mihitsy ilay taolany. Ary mihoatra noho zany ary dia izao tetehina toy ny atao toy ny mahandro hena ny olona. Izany sary zany no anehoan'ny Mika ny fihetsiky ny mpanapaka atao amin'ny Israely. Zany hoe raha voasana le teny dia lay tena tsy hoe endrika ivelany tsony, tsy ny hoditra na ny nofo izay manome bika manendrika ny olombelona ihany intsony no miaran'ilay tsindry azo lena ataon'ireo mpanapaka, fa tena lay olona mihitsy tapatapahana toy ny fahandro hena, zany hoe lay tsisy mahaolona n'ilay olona intsony. Ary natao toy ny sakafo ataon'iretsy mpanapaka ao toy ny sakafo ivelomana, andrahoana, akana ongotana ny nofo zany, ampiasaina mafy, ampiasaina arak'izay azo ampiasana azy mihitsy, dia avy eo vonoina
ivelohoanina mihitsy ary de zany sary zany no nanehoany mihitsy a ny faharatsiny reo mpanapaka ny Israely hoe tena mivelona amin'ny tsy vitany hoe amin'ny herim-po mihitsy fa mivelona amin'ny nofo ny olona hoentiny zay no aseho nyity mihitsy atoko fahatelo ity ka mahatonga reo olona reo zany hoe tsy veriny hoe manimba ny endriky ivelany amin'ny maha-olombelona zany hoe ny tarehany ve ny tanany ve ny bikany ve ny simba fa tena lay olona manontolo mihitsy no foanana ny maha izy azy foanana atao zay aringana azy mba ivelomana dia hoy ny tompo manao hoe ny mpanapaka ny manao an'izany tao amin'ny Israely ary ireo mpanapaka reo nefa ozy de olona tokony mahalala ny rariny raha misy tokony mahalala ny rariny sy ny hitsiny dia ny mpanapaka zany hoe ny mpitondra teo amin'ny zanak'Israely tokony nalala ny rariny sy ny hitsiny raha miteny hoe rariny sy ny hitsiny ny baiboly dia milaza ilay ataontsika hoe ny fiarahamonina zay miaina ao anatin'ny fahatsara-piainana efa nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely ny lalàna ary ny mpanapaka de no manina sy ny fanina ahalala zany rariny sy ny hitsiny zany ny andraikitry ny mpanjaka atao amin'ny zanak'Israely dia mpitsara ny laza azy mipetraka eo amin'ny toeran'ny Mosesy izy mitsara ary rehefa mitsara izy dia eo am-pelantanany ny lalàn'Andriamanitra ny didy folon'Andriamanitra izay hitsarany ny vahoaka ary dia mahafantatra tsara zany ny rariny sy ny hitsiny izy hoe inona no ambarany lalàna inona kosa no rariny ka mety hifanaraka amin'ny etaetan'ny olona mba tsy hitondra fampangiry firina ny nofony sangindrisa nefa amin'ity vanim-potoana ny mika ity fa ninitsy nahalalany zany reto mpanapaka fa dia nanao tery vaimanta sy nanao tsindry azo lena nanao ampimamba ny fiainany reto vahoaka zay hoentina ireto dia eo ravako malala no nanoratra Andriamanitra nampitandrina ny ireto mpitondra reto manao hoe ny mpanapaka reto manao hoe nitaraina tamiko ireo vahoaka reo hoe fa izao tsy ny haino azy aho fa satria naditrako izy naditrako ny firenena izay zanak'Israely raha teo naditra ihany ko misy fomba fiteny zay mitany amin'ny taonjato fa 920 natao hoe Cudius Regio Edius Religio nantsiny hoe Cudius Regio ary Edius Religio zay fomba fiteny nalaza tamin'ny réforme tamin'ny fanjipavahana tel prince telle religion zany hoe ny fivavahan'ny prince zany na ny vavahan'ny mpanjaka no manjary fivavahan'ilay firenena entina raha tsorona dia ny sorana be mantsy tamin'ny vanim-potoana ny fanjipavahana hoe ahoana no amaritana lay fivavahana ho katolika sa ho protestant no amaritana lay firenena ho katolika sa ho protestante izy dia zay natonga ny fomba fiteny hoe Cudius Regio Edius Religio na tel prince telle religion zany hoe zay fivavahan'ny mpanjaka no anjary ho fivavahan'ny mpitondra rehefa protestanta lay mpitondra de protestanta zany le firenena rehefa katolika lay mpitondra de katolika zany le firenena ary io tsy de teny hoe zava-baovao loatra akory fa fomba fiasana nandritra ny taona maro ary narahany ny jésuite izy io tateorina tamin'ny alalan'lay efatra amin'ny andro moyen âge manontolo moa le conversion par le haut zany hoe atao zay akristianina ny mpitondra de manjary kristianina daholo de atao hoe kristianina daholo ny firenena manontolo raha ohatra ka kristianina katolika ny mpitondra de tonga dia kristianina katolika avokoa tsy maintsy ho zay ny entina rehetra eto de tsy de mifanalavitra amin'ny loatra zany toetsainy zany nasehony mika Andriamanitra zany miteny manao hoe ny toetra ny vahoaka de tarafina koa tamin'ny toetra n'izay mpitondra azy ary eto dia nosazian'Andriamanitra ny vahoaka zanak'Israely satria niodina tamin'Andriamanitra fa ny toetra ny vahoaka hoentina koa nefa ny dia azo no tarafina tamin'ny toetra ny reto mpitondra ireto tsy hoe ny mpitondra ihany no amin'ny mika toko fatelo no
no nampijaly ny vahoaka nentina fa ny vahoaka nentina koa dia ny aina tamin'ny fahalovana, ny aina tamin'ny toetra tsy mendrika isan-karazany, ny aina tamin'ny toetra ratsy, ny aina tamina zavatra mampiorokoditra ao amin'ny boky nomika. Ary hatramina mpitondra fivavahana reo tsika atao dia tratrany zany toetra tsy mendrika izany. Ary dia eto zany Andriamanitra de toy ny maneho manao hoe ny toetran'ilay vahoaka nentina de nitarafina tamin'ny toetran'ilay mpitondra, na koa ny toetran'ilay mpitondra de nanjary toetran'ilay vahoaka nentina. Manjary lasa rehefa niala tamin'Andriamanitra le mpitondra de niala tamin'Andriamanitra, rehefa nanompo sampy le mpitondra de nanompo sampy koa le vahoaka nentina. Ary rehefa nandeha tamin'ny kolokolo sy ny tsy fahamarena isan-karazany lay mpitondra de nanaraka an'izay koa ny vahoaka nentina. Raha ohatra ka niorona tamin'ny finoanan'Andriamanitra lay mpitondra dia nirona tamin'ny finoanan'Andriamanitra koa ny vahoaka nentina. Zava-dehibe zany rehafako malala ny toetra, ny anjara toerany mpitondra eo amin'ny fiarahamonina, tsy hoe modely alay tahaka ihany izy amin'ny fitondran-draharaha, fa amin'ny fomba fiaina mihitsy koa, amin'ny lafiny moral dia ny mpitondra anatin'ny fiarahamonina dia modely alain'ny fiarahamonina tahaka, modely alain'ny firenena tahaka ny mpitondra amin'ny lafiny zavatra maro samihafa. Ary ny toetran'ny firenena de tarafina amin'ny toetran'ny mpitondra, ny toetran'ny mpitondra de tsy maintsy ho tarafina koa amin'ny toetran'ny vahoaka. Rehefa ohatra lay vahoaka ka le mpitondra ka marina, endry, dia manana vahoaka endry ihany koa ny firenena, tahaka ny tamin'ny andron'ny Solomona na tahaka ny tamin'ny andron'ny Davida, dia rehefa nanana mpitondra endry de endry ny vahoaka. Ary rehefa nanana mpitondra tsy endry dia nironana tam'izay koa ny vahoaka. Ataon'ny mpitondra ahoana moa no iten'ny vahoaka raha ohatra ka izy ara manara-po amin'ny ratsy tahaka izay hitantsika amin'ny bokin'ny Mika eto. Tsy gaga isika raha ohatra ka hita amin'ny andron'ny Mika ny hoe kolokolo isan-karazany, faharatsiana isan-karazany, satria anivon'ny fiarahamonina, satria le mpitondra koa dia nanao an'izany. Rehavako malala tsy de mifanalavitra loatra amin'izay mety ho hitantsika amin'ny vanim-potoana iainantsika maneran-tany izany fifandraisan'ny faharatsiam-pitondrantenan'ny fiarahamonina sy ny mpitondra zany, na ny fihodinan'ny firenena amin'Andriamanitra sy ny fihodinan'ny mpitondra maneran-tany amin'Andriamanitra. Dia eto rehavako malala de manao antsoavy Mika, manao antsoavy ny amin'ny hoe misy ny fitsaran'Andriamanitra. Ary io fitsaran'Andriamanitra io de manomboka any amin'ireo zay mpitondra, any amin'ireo mpanapaka ny zanak'Israely. Ny fitsaran'Andriamanitra zany de manomboka mandrakariva any amin'ireo ireo mpitarika. Ary io nefa nanafaran'ny tompo an'i Jakoba moa ny teny an'io manao hoe amin'ny epitilin'i Jakoba hoe tsy mora ho anay mpampianatra nge, tsy mora nge no an'ny mpampianatra ny fitsaran'Andriamanitra. Ary io tsy mora ho an'ireo zay efa mahalala ny fitsaran'Andriamanitra, satria ny mahalala de efa mahafantatra fa manao ny tsy mety izy, saingy mbola manao mini manao ny tsy mety any dia tsy akasitrahan'Andriamanitra. Roa zany rehavako malala no entina mampahery atsika amin'ity Mika toko fahatelo ity. Ny voalohany de izao, raha ohatra ka ao anatin'ireo vahoaka mijaly isika, raha ohatra ka ao anatin'ireo vahoaka iarany tsinga azo lena amin'izay mitranga maneran-tany isika. Maneran-tany de hitantsika fa miakatra ny vidina solika, ary mbola voano hiakatra ny vidin-javatra isan-karazany vao manomboka sika amin'ireo zay ataontsika hoe olana mety hitranga, satria niady mitranga any Eropa dia tsy hoe hijanona any Eropa ihany fa isiakony amin'ny toe-karena maneran-tany io olana io. Tamin'ny mamperitreritra ny hoe ny fifanarahana nisy natsoina hoe raha ho an'izay mahay tantara dia nisy natsoina hoe conférence de Yalta. Ny conférence de Yalta zay tamin'ny taona 5,780 volana février tsara mihitsy izay conférence de Yalta zay. Io conférence de Yalta io zany na conférence lehibe tany Yalta. Yalta dia tanàna zay any Crimée, any Ukraine ny Yalta, fa tsy hoe firenena hafa akory, ary dia any Ukraine ny alina nataony conférence ny Yalta zay nivorian'ireo firenena telo lehibe tamin'ny fotoan'andro.
dia ny États-Unis, Russie ary Grande-Bretagne tam'izany fotoana zany. Reo zany firenena fa ho tafavoaka tamin'ny ady lehibe faharoa. Dia tao anatin'io conférence ny Yalta io na fitoanandony Yalta io no nandaminana ny izao endriky ny fiarahamonina maneran-tany izao. Nandamoarana ny fiarahamonina maneran-tany io dia saiky ny ampahambetsaka de avy am'izay fandamina ny Yalta zay, fandamina reo tany zay nandresy tamin'ny ady lehibe faharoa, ny fitsanganany ny firenena mikambana, ny fandaminana momba ny fandripahalemana eran-tany, fandaminana momba ny Europa sy ny sisa rehetra dia efatra lehibe ny tapahana tao anatin'ny conférence ny Yalta. Février 1997 février 2024 dia nigadona ny olana tany Ukraine. Zay hotsika manao hoe firy zany fitoana lasa zany 2024 1997 fito taona lasa dia io zany fa mametra-panontaniana ny olona, mametra-panontaniana indray ny hoe nanahoana moa zany lay ny toerana zay nanaovana ny fanarahana, toerana zay nahaterahan'ny fifanarahana de manjary toerana izay ipoirany olana sy ny korotana ankehitriny. Tao am'izany toerana zany nandaminana ny raha maro samy hafa iainana ankehitriny tsika teo, namahana ny olana eran-tany krizy zay niainana nandritra ny taona maro, ny ady lehibe faharoa sy ny vokany ny vahana tany Yalta tany Ukraine ny Crimée eo tsika teo, ary dia ankehitriny dia am'izany toerana zany indray no manjary loharano ipoirana ara-geografia zany. Kisendrasendra gamba asa fa mampieritreritra ny hoe am'izao andrenatsika zao dia mahatsiaro ny olona rehetra fa miakatra amin'ny vidim-piainana, misarotra ny fiainana tsy Madagasikara ihany io fa maneran-tany. De inona no afatra riavako malala? De zao ny afatra riavako malala, Andriamanitra dia hitsara izay rehetra manao ny tsy mety sy manao ny tsy marina amin'ireo vahoaka zay tsy mandady arona, tsy manao na inona fa miankina amin'ny fahendreniny mahatokony mpitondra azy. Ary dia Andriamanitra tsy makasitraka mihitsy ny fangiry firiny ireo vahoaka tsy mandady arona, ireo vahoaka zay tsy manatsiny fa miankina sy nametraka ny fitokisany fotsiny zao, anjambany mihitsy aza tamin'ny mpitondra azy. Ary fa tsy maintsy ho avy kosa izy hitsara ireo zay nanara roatra zany fitokisan'ny olona, nanara roatra zany fitokisan'ny vahoaka zany, de hitsara Andriamanitra. Andriamanitra manao hoe tsy anareo ve ny tokony hafantatra ny rariny sy ny hitsiny, kanefa ety tsy anjara rarahanareo ve ny alalan'zany, zany hoe tsy anjara rarahanareo ve ny tokony hitondrany zany ao anatin'ny fiarahamonina, kanefa jere maneran-tany sy amin'ny toerana maro samy hafa dia mamafy fahoriana amin'ny vahoaka ianareo. Hotsika manao hoe mahazo manana fanantenana sika fa ren'Andriamanitra hitsara ireny tsy mety ireny Andriamanitra. Fa ny faharoa de zao rehefa malala, misy koa ny sisa mika de manazava ny sisa mandrakariva, zany hoe hotsika teo hoe betsaka tamin'ny vahoaka no anara-diny finoany retsy mpanapaka, retsy mpitondra, betsaka ny fahalovana ihany eo anatin'ny fiarahamonina, fa imika mpaminany kosa de maminany fa misy mandrakariva ny sisa zay tsy maintsy ho avotan'Andriamanitra. Na de eo aza ny fitsaran'Andriamanitra iretsy papahory sy ny fitsaran'Andriamanitra iretsy apahoriana ka tsy mety miverina amin'Andriamanitra, dia manome toto kosa Andriamanitra ao amin'ny mika fa hamonjy ny olona izy. Zay ny mika toko 15 manao hoe hitantsika amin'ny iavin'ny ny Mesia, hoy izy manao hoe 12 ary izay sisa amin'ny rahalainy de hiverina mba amin'ny zanak'Israely. 13 ary hitsangana izy hiandry ny ondriny amin'ny herin'i Jehova. Zany hoe na eo aza riavako malala ny mety ho fahoriana lalovanao, mampitebiteby ianao, ary mety miatraika mihitsy aza amin'ny sakafo, amin'ny fivelomana, amin'ny saram-pianarana, amin'ny angovo ampiasaina isan'andro, mety miatraika ary mety hiatraika mihitsy zany, de matokiry avako malala fa Andriamanitra de maniraka mpiandry, maniraka any Jesoa zanany namonjy atsika, ary Jesoa no hitantana sy hiaro atsika ao anatin'ny zavatsarotra lalovantsika. Ka na inona mety amafin'ny sedra
mety amafy ny fitsaran'andriamanitra izao tontolo zao no ny fitodia ny fialany amin'andriamanitra dia mahazo matoky ianao fa andriamanitra efa naniraka ny zanany nanolotra ny zanany hamonjy atsika hanafaka atsika dia na dia ray alina aza mienjery eo anatrehanao na miapatrapatra manodidina anao aza manodidina anao de zao matoky fa andriamanitra miaro anao tsy manary ny azy andriamanitra efa niteny Jesosy manao hoe momba anao mandrakariva ambarapatogany fahatapirany zao tontolo zao no zany de zao mifikira amin'andriamanitra aza manaraka ny fanaony zao tontolo zao aza manaraka anjambany ny finoany zao tontolo zao na makany amin'ny fahalovany zao tontolo zao mizakazaka makany amin'ny fitondratena mamafy lainga manimba fiainan'olona mandeha amin'ny toetra tsy marina isan-karazany de zao ho atsika mpanompon'andriamanitra de miezaky tsika mitoetra am'izay nampianarana atsika satria fantatsika ny nampianarantsika an'izany de Jesosy miezaky sika mitoetra amin'ny fitiavana an'andriamanitra mitoetra amin'ny fahatokinan'andriamanitra ary tsy ho azony fakapanainy tsy fahamarinana na inona mety ho hitatsika eo anatin'ny fiarahamonina de tsika kosa tsy manaiky hanaraka an'izany fa manaraka kosa ny Jesosy Kristy tompo zay tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy de mahereza ry avako malala fa na inona sedrainao de mahazo matoky ianao fa manan'andriamanitra mamindra fo ary manan'andriamanitra mahita ny fahorianao ary miazona anao eo an-tanany akavanana ivavaky sika tompo misaotra anao zahay noho ny amin'ny faminaniana zay nampitondrainao an'ny mikaka zary mbi aty aminay ankehitriny mba neo fa tsy zakanao ny mahita ny fiodinany firenenao miala aminao andriamanitra miala amin'ny finoananao tsy zakanao koa ny mahita ny mpanapaka ny mpitondra eo anivon'ny fiarahamonina miala aminao andriamanitra de manafatra anay ny teninao hitandrina izahay tompo iambina izahay tompo amin'ny fiainana isan'andro ho modely alay tahaka tsy ho manara-davahana am'izay mety ho toetra ny fiarahamonina ka ho latsaka ao anatin'ny fifanarantsina na ny fifankahalana na ny fanararotana amin'ny filibana isan-karazany fa manafatra anay mandrakariva ianao fa efa eo ambaravarana efa mbi akaiky ianao efa tsy ela ny avinao de manafatra anay ianao iambina fa ho avy ianao hitsara ny velona sy ny maty de ampahirezo zay tompo atoky ianao ary omeo fahendrem-panahy iankina aminao andriamanitra mety mandalo zavatsarotra ny fiainanay ankehitriny ny fiakaran'ny vidim-piainana ny fahasarotany fiainam-pianakaviana fa manafatra anay kosa ianao tompo mba hitoetra amin'ny finoananao de mivavaky izahay ho an'ireo tsy salama ho an'ireo marary sitrany tompo ho an'ireo sitrana ataovy mahay makasitraka anao vangio ny tsiraray avy samy ahy anakina ny fiainany eo ampelantananao de ataovy matoky fa manan'andriamanitra mpandresy manan'andriamanitra azo ny antsona amin'ny fotoana rehetra de jereo ny olana eran-tany meteza tompo amaolana ianao fa mindrampo ianao ovay ny fon'ny mpifanandrina isa tokony fa tsy mahatsapa fa tsy mahasoa ny ady tsy mitondra tompontsona inona ny fifamonoana ary tsy mitondra na inona ny korotana sy ny ady lahy ary ny ady etrano fa mampahirezy ianao ny mpanapaka rehetra ny mpifanandrina am'sehatra maro samihafa samy atsiaro fa ny fitiavana ny fihavanana no ahafahana mandroso amin'ny fitorinan'ny filazantsara sy mahalavorary ny fiainan'ny fiarahamonina vavaka ary zay tompo ho an'ny tanindrazanay jereo Madagasikara hitanao ny fahasarotany fiainana hitanao ny fahasarotany rolay fahasarotan'ny fikarakarana ny ray ny mpianatra mampahirezy ianao ny ray aman-dreny sy nisa tokantran'Andriamanitra ampahirezo ny malagasy ny fahasalamana heri-tanjaka nisa tokantrano fa mitaizany ankohonana de jereo ny isan'andronay amarino aminay ny teninao fa momba anay mandrakariva ianao de mametraka ny fiainana eo ampelantananao zay Jesosy amen.